Ia mieritreritra. Isaia toko fahaenina eny andiny voalohany ka fahafito. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako Tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebakebaky ny akanjony na feno tebola. Misy serafima nisara teo amboniny sady manana elatra enavy, ny roa nanarina ny tavany, ny roa nanarina ny tongony, ary ny roa nanodidiny. Dia ary nanamitra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, empony voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanambony tokona ny feony ireo, nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao, lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hiterako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanantonay ny serafima anankiray mitondra vainafo teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy eo amin'ny altara. Amen. Izay no vakitentsika, izay teny izay dia entina anambarana ny fahamasinan'Andriamanitra. Masina, masina Jehovah tompo, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Izay indrindra no lohevitra ho fehezitsika eto androany manambara ny fahamasinana, satria dia Andriamanitra mihitsy no manambara amintsika ny fahamasinana eto. Isaia mpaminany no nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ary nahita ireo arkanjely sy ireo anjely izay miakoky eo anatren'Andriamanitra andro manalina, no sady mihira no mibera manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Raha Isaia no torakovitra raha nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ka dia niantsoantso izay lozako, fa lehilahy mamotomotra aho. Izany hoe manoloana ny voninahitr'Andriamanitra dia mahatsapa tena titinina isika, ary tena hitantsika mihitsy ny falotoantsika olohan'ny voninahitr'Andriamanitra. Isaia dia voalaza fa mpaminany lehibe indrindra, ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy dia natsapa tena hoe maloto. Ijery momba izay voninahitr'Andriamanitra izay. Masin'Andriamanitra, ny telo masina izy, toafasina, masina, masina, masina. Masin'Andriamanitra izay vavatsika, masina ny lanitra izay olovatsika, ary masina ihany koa miterantsika satria tepolin'Andriamanitra. Toa lasa fahazarana foana no maheno izany fahamasinan'Andriamanitra izany, ka ohatrany hoe zavatra efa fahenony foana izany dia ohatrany tsy important. Fa androany kosa tsika dia ametraka mahay important izany fahamasinan'Andriamanitra izany, ary ahoana ny fomba fiampitahany izany amin'ny zanak'Andriamanitra. Moa ve zavatra maivamaivana eo anatren'Andriamanitra izany? Raha ny anjely sy miaraka anjely tangana anatren'Andriamanitra no tsy mahajery ny tavany, miakoka andromanalina, mijery ny fahamasinan'Andriamanitra, alay saritsaina izany. Manahoana ianao manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra? Fa raha Isaia tsy nahajery, fa nahatsapa izy maloto ao, lozako, lehilahy maloto molotra amintsika. Fanakan'izay dia midina ilay serafima nanodio azy mba hanamasina azy. Andiny tena eo anatrehan'ny tenan'Andriamanitra izany, azaho aizany fahamasinana. Momba n'izay fahamasinana izay mihitsy ampianaran'ny tompontsika eto indray androany. Afaka itsika indray ny teny ato amin'ny bokin'ny Petera voalohany, toko voalohany no izatsika vakiteny. Petera voalohany toko voalohany dia Petera voalohany toko voalohany dia ny 5:12 indray no raisitsika ny vakiteny. Fa tena ny teny masy
Sakevina no milentika ny teny. Petera voalohany a, toko voalohany dia ny tompoko. Mila miteny mafy aho izy raha vavy a, hiezaka ny teny mafy aho zany satria dia mba hiampitany aminareo ny afatry ny tompo. Petera voalohany, toko voalohany a, dia mindininy fa 10 no vakotendrasika dia tsaratsika amin'ny 20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa araka ny fahamasinan'ilay miantso-tanareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra satria voasoratra hoe masina ianareo satria masina ao. Ary ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no atsoinareo ray dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritra ny andro ny fivainanareo ety fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny etindrazana fa ny rasoan'i Jesosy Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Amen. Eto ny tenan'Andriamanitra ry rahavavy sy anadahy dia mandidy antsika mba ho masina isika mba hitondra tena feno fahamasinana satria dia voalaza hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovahandriamanitra reo no amasinina isika tamin'ny rano Jesosy Kristy. Eto zany ny afatra izay nitsika eto a tsy natokana ho an'ny olona izay mbola tsy manana an Jesosy fa ny olona izay efa nateraka indray. Ny olona izay efa nateraka indray fa raha nateraka ny mofo a dia mofo fa raha nateraka ny fanahy kosa dia fanahy. Ny afatra nitsika androany dia miadrese manokana amin'ny olona izay efa ato anatin'izay nateraka indray. Isika no didiny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho masina ny fitondrantenanareo hiala amin'ny fanao fahiny fonitsika izay mitondra te adaladala fa tsy mba zavatra mety ho lo no nividanan'Andriamanitra ty fa ny rano zanak'ondry izany hoe ny rano Jesosy Kristy tompo no mana masina isika. Masina isika satria no amasina tamin'ny rano Jesosy ny diovina tamin'ny rano Jesosy. Aoka ho masina ianareo. Eto zany ny teny dia tena mandidy mihitsy aoka ho masina ianareo tsy misy fanaovana kondisio zany oke tsy maninona masina tapatapany azy ianao tsy maninona fa fantatr'Andriamanitra fa olombelona kely ianao ambanin'ny fahasoavana ianao Andriamanitra mijery anatin'ny fo aza tsy antiny izao fa ny tenin'Andriamanitra efa miteny aoka ho masina ianareo. Afatra tsy azo neglisena mihitsy ny fanamasinana momba ny tena rehetra. Ary mbola voasoratra ihany koa fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy mba hita afatra. Halleluia. Aoka ho masina ianareo. Mamasinana tamin'ny rano Jesosy isika. Tsy mba zavatra mety ho lo ny mamasinana antsika, ny hitanana antsika fa ny rano Jesosy Kristy, rano zanak'ondry tsy misy tireny. Aoka ho masina ianareo. Halleluia. Ijery momba izay fahamasinan'Andriamanitra izay antsika ato amin'ny bokin'ny Exodus trafady. Indray ny baibolinao ny Exodus toko fahatelo no vakitsika. Exodus toko fahatelo dia raisina ny vakiteny manomboka eo amin'ny 1 ka hatratra eo amin'ny 5. Exodus toko fahatelo. Vakitizao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mifesiky ny andro ny ondriny amanosiny Jetro fotsiny sorony tao Midianina dia nitondra ondry amanosy tany akoatran'ny efitra ka ny Roba tendrombohitra tsy ny Andriamanitra ary ilay anjelin'i Jehova iseho taminy teo anatin'ilay lafo teo amin'ny romeny anankiray dia nijery izy ka indro nirehetra afo ny romeny kanefa sy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, ivilily aho
fa izaho io fahitana lehibe io. Ahafantarako izay tsy alevonany Romeny. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaho izy dia niantso azy tao afovoan'ny Romeny Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy ity aho. Ary hoy izy aza manakaiky ity esory ny papanao amin'ny tongotrao fa tany masina io hijanonanao io. Todantsika ny vaky-teny ao amin'ny bokin'ny Joshua toko fahadimy ireny no amin'izay amin'ny vaky-teny dia manomboka eo amin'ny ndiny fatelo-ambin'ny-folo ka hatratratsika hatramin'ny fahadimy-ambin'ny-folo. Iriko mba amaky baiboly ianao mba samy eo amarinina ao anaty baiboly ny teny izay zaraina eto. Ato amin'ny Joshua toko fahadimy eny andiny fatelo-ambin'ny-folo indray no raisitsika ka hatramin'ny fahadimy-ambin'ny-folo. Mivako izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny teo akaiky Jeriko i Joshua dia nanoko ny masony izy fa nijery ary indo misy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsatoka dia teny tanany. Ary nanantona azy Joshua ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay? Dia hoy izy tsia fa izaho dia komandony miaramilan'i Jehova ka tonga ty ankehitriny. Dia nikoka tamin'ny Joshua ka nanao taminy hoe ina no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy. Dia hoy ilay komandony miaramilan'i Jehova tamin'ny Joshua esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina ny tany hijanonanao io. Amen. Hitantsika raha mivaky teny izay nivakitsika tena ny ato amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo andiny voalohany dia milaza ny fahamasinana trano. Raha nandeha tany atendrombohitry Oreba Mosesy ivoaka ny trano andeha hiandro ny ondriny rafosana. Dia tsy mba nieritreritra mihitsy Mosesy ity andro ity dia andro akova ny fiaina fa toy ny andro rehetra ihany ka nivoaka izy andeha hiandro. Tao anatin'izay nefa Andriamanitra kosa nanana ny programany manokana ho an'i Mosesy androany no ampisehoakany Mosesy fa misy ny Andriamanitra avotritra. Ka dia tatsika araka ny vaky teny teo niredry ilay hazo Romeny. Ka nanidina ny Mosesy izany magaga raha izao misy fahitana ity ny hazo anankiray misy afo miredra kanefa tsy mety leo tsy mety may. Ary nanantony izy. Ary rehefa nanantony izy dia tao anatin'ny afo ny tenen'Andriamanitra ry Mosesy esory ny kapanao fa tany masina io hijanonanao. Izany hoe talohan'ny nitongavan'ny voninahitry'Andriamanitra nipetraka teo amin'ilay hazo Romeny dia mbola tsy masina ilay tany. Fa rehefa tonga Andriamanitra nipetraka teo amin'ny hazo Romeny dia novatra n'ilay tany lasa tany masina. Ilay voninahitry'Andriamanitra, ilay fanan'Andriamanitra no nanamasina ilay tany. Fa ilay hazo Romeny talohan'ny niolana n'Andriamanitra tamin'ny talohan'ny nipetrahan'Andriamanitra toy ny hazo rehetra ihany. Toy ny hazo rehetra ihany ary tsy nahasarika ny Mosesy ary loko maromarina fa tsy voalohany ny Mosesy nahita hazo Romeny, tsy voalohany. Fa ity hazo ity kosa tonga dia nanintona azy ireo tsy hita ny diferensany misy zavatra tsy tahaka ny mahazatra. Ka dia nanintona anazy izany. Izany dia entina ilazana antsika raha vavy natao izao ianao koa taloha dia ohatra ny olona ordinaire ihany. Tsy misy zavatra nisogadina, tsy nivolanao ny ambany, tsy nifanananao, tsy nifahaizanao mitedy, tsy izay akory ny zavatra nisongadina teny aminao. Fa toy ny olona rehetra ihany mandeha miaina indray maraina miandry dia bonjour. Fa rehefa nisy eo amintsika kosa ny fanan'Andriamanitra dia lasa te-polon'Andriamanitra isika masina automatique isika. Izay toerana fanan'Andriamanitra dia masina tahaka ilay hazo Romeny. Masina. Toy izany ihany koa tao amin'ny bokin'ny Joshua rehefa nandeha teny akaikin'ny Jeriko i Joshua ka niseho taminy ilay komandon'i Jehova. Ilay zavatra voalohany teneny dia hoe esory ny kapanao fa tany masina. Izany lasa masina ilay tany satria niseho teo Andriamanitra. Niseho tany dia masina ilay tany.
ka hoe izy esory ny kapanao fa masy ny tany. Ny kapa dia ny zavatra mampifandray tsika amin'ny tany. Karaha hoe toerana masina zany dia tondrasina zavatra malotoloto masina ilay tany. Dia ny kapa no esory ny kapa io satria io no mampandoto anao, io no mampifandrainao amin'ny tontolo izao, io no mampifandrainao amin'ny tany. Dia tena Andriamanitra esorina izany. Toy izao ianao izay toerana fanan'Andriamanitra, izay tempolin'Andriamanitra, izay zavatra mampifandray antsika amin'ny tany ity, dia tian'Andriamanitra esorina amintsika izany. Fa mandoto antsika. Elina dia ny olombelona indray dia ny tena izay na maloto ny kapa. Tsy hoe ilay kapa no voalaza eto amin'ny tenan'Andriamanitra eto izany. Misy mantsy mampivavahana religion dia manao izay hoe ara-bately izy esorina ny kapa. Fa ny zavatra izay mampifandray antsika amin'ny tany izay mandoto antsika araka ny voalaza anatin'ny boky Isaia hoe ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Halleluja. Esory ny kapanao fa tany masina. Miavaka ny zavatra anankiray izay toerany fanan'Andriamanitra. Raha ny toerany fanan'Andriamanitra ilay azo romiana masina. Tsy izany ihany koa ilay tany Jeriko masina. Ka izaho sy ianao raha vavy eo, izaho sy ianao raha natao izay tempolin'Andriamanitra masina isika. Masina isika. Tsy dikevitra izany. Fa velao hiasa ny fanahy masina na masina tsika isan'andro. Takian'Andriamanitra amintsika izay fahamasinana izay. Tsy mbola zavatra lany tahaka izany. Mbola manjaka mandrika ankehitriny ary tsy fombafomba ity ivelany fotsiny. Fa ny ainy momba ny tenantsika iray manontolo. Ny tian'Andriamanitra fahamasina. Esory ny zavatra mandotondoto ny fiainantsika rehetra. Esory izany. Samihafa ny masina sy ny montina. Ny montina, ny olona montina izay hoe tsara fiakanjo dia tsy voatery ho masina. Fa ny olona masina kosa dia tsy maintsy montina. Averiko indray ny olona montina tsy voatery ho masina. Fa ny olona masina kosa tsy maintsy ny montina. Satria ilay fanahy ao anatinao mihitsy no mitaka izay famontina izay. Araka ny tenany rahavavy izay somary mahafinaritra kely anahy mihitsy rehefa miteny anazy zaho izy rehefa mividy akanjo dia antaniko an Jesosy mihitsy mety aminao ve ity Jesosy? Marina loatra. Jesosy ilay vadintsika, izy ilay apakatra antsika. Mba marina raha mitangina ny heviny mba tianao ve izao fomba fiakanjoko izao sirina? Ohatrany ataonao ny vadinao an-trano izay olona manambady rehetra mba mahalala an'izany daholo. Da hivoaka ny tranonao mba zavatra mahafinaritra anao voalohany dia ilay vadinao mahafinaritra izy izany fiakanjony izany. Hay mahafinaritra izay ny zavatra tianao voalohany satria ny olona ivelany any itenenao hoe mahafinaritra ny fiakanjony fa ilay vadinao no mihitsy aloha ny tianao. Dia raha lanin'ny vadinao iny dia laninao. Raha tsy lanin'ny vadinao, raha ohatra ka tsy lanin'ny vadinao iny dia tsy misalasala mihitsy izy miteny hoe esory ny akanjo iny fa ohatra nakambo be mijery an'ilay izy ka. Soloa iny. Ka ohatra koa tsika ao Jesosy raha ohatra zany tsy makasitraka an Jesosy ilay izy dia aritsika mihitsy ny manala anazy. Indray andro expérience kely niainako no izy ity tamin'ny vao nanolotena zany mbola vao convertir tamin'izay fotoana izay. Dia nisy namako nanasa ahy aorian'ny fitaovana misy fety natao zany dia mba anisan'ny nasainy aho. Tao anatin'izay fotoana izay dia nandany fotoana mihitsy nikarakara momba ny tenako ny akanjo fidiny akanjo anaovako. Tsy mba ny akanjo satria zany ny programako hoe ho any am-piangonana aloha dia rehefa miravavavaka aho dia makany aminazy napetrako tsara mihitsy ny taratara kely satria mbola javaka aho vao tonga any aminao. Ka ny akanjo manaovako tanatin'izay fotoana izay tsy mba fialako ny trano zany ny akanjo ho any amin'ilay fety fa tsy ny akanjo ho any am-piangonana. Tao anatin'izay dia tena miteny ny fanahy masina amin'ny fomba fiakanjosika. Ohatrany tsy alaise zany ohatrany tsy nahazo aina ao anatin'ilay akanjo anaovako zany. Mivoaka miditra ohatrany hoe misy zavatra dinidiniky izany foana. Amin'izay moa mbola nivoaka avy eo zany mbola tsy dia fantatro zany hoe fanahy masina mi-interpellé zany hoe fanahy masina miteny ilay izy mahatonga anahy hoe malalaise ao anatiny satria tamin'izao tokoa izao dia mbola mitsara aminahy mihitsy ny fomba fiakanjo. Raha hoe ho any amin'ilay fety dia tena mety amiko fa tangy ho any am-piangonana azy ho any amin'ilay fety dia ohatrany misy zavatra migéné anahy zany ao anatin'ilay izy.
tao anatin'izay moa dia ohatrany maninona ary ohatrany tsy azo azy dia farany dia sisina salina kely fotsiny aho nanakofako an'ilay partie amin'ny ambony izay hoe misehoseho be zany dia lasa eny anaty ascenseur mbola mitazatazana eny maninona ary ohatrany tsy alezilezy reny hoe malalezy aho zany ka rehefa nanomasina ao anatiko mihitsy no malalezy misy hoe tia velona izy fa za mbola tsy nahay hoe ninterpellé an'izay signa zay hoe ka izay moatran'izany ataony fanahy masina rehefa izy no tia hiresaka amiko tamin'izay fotoana izay tsy haiko hoe tsy nitoly ny am-piangonana no tsy manambara hoe zao no mendrika na zao ary ny fanahy masina ihany koa dia mbola miteny ihany koa fa nohony tsy fahalalako ary tsy fantatry hoe tokony ianao an'izany aho zany na tonga tany am-piangonana raha didiko tsara tamin'izay fotoana izay dia mbola teny andavam-panompony ihany ny fanahy masina mampiteny amin'ny fomba fianjo miteny mihitsy izy indraindray hoy izy ianareo tanora tsy fantatra tsy hoe andeha ho any am-boaty rehefa andeha ho any amin'ny tranon'Andriamanitra ny fomba fiakanjonareo anareo hoy izy ny fanasy ny tany fa dia tsy haiko fa dia mbola mamono sofina ihany isan'ilay fanamarina tena izay zany hoe any any am-pony hitany tompo fa tsy mety ivelany dia ozy ny tompo tamin'izay hoe ny anako hitako tokoa ny ahobonao fa tsy mahafinaritra anany zavatra hitako kanefa zany matahotra fa haiko manao isarako an'Andriamanitra fa tsy ohatra ny teo aloha intsony aho na dia mbola tsy tonga amin'izay tahitany azy mino azy kosa nefa mino ary mamela ny fanahy masina hanova itateraka satria fantatry fa masina Andriamanitra aleluia ary enoky sany tena ihany koa fa ianao raha vavy totoy izany tena takian'Andriamanitra amintsika ny fahamasinana ka hoy izy hoe masina ny tany izay itoeran'ny fanahy tsy mendrika dia ivelany ihany nefa any ao anatintsika indrindra fa iaina amin'izay fahamasinan'Andriamanitra izay Kolosianina 3:7 andininy 5 indray no raisitsikany Kolosianina 3:7 ao enoky sy nytanay fa mbola tsy nanala ny mikona hidiny micronao ianao na koa mbola nititian'ity vavaka ny linina ity mbola ao tsara daholo Kolosianina 3:7 dia nindininy 5 raisitsika mivaky teny dia atratra eo amin'ny andininy 10 toy izao ary ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana fahalotoana firetam-po fanirian-dratsy ary fiaremana dia fanompoan-tsampy izany fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka tsy ny fanarahana izany koa no na fahatelo tena ratsy be zany réseau raha azoko tsara ady Kolosianina 3:7 dia raisitsika manomboka amin'ny andininy 5 dia mikahatra amin'ny andininy 10 ao mahenonareo yes Kolosianina 3:7 dia ny andininy 5 akatra ny andininy 10 vaky izao ny tena anaran'i Jesosy koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana fahalotoana fiaretam-po fanirian-dratsy ary fiaremana dia fanompoan-tsampy izany fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka tsy fanarahana izany koa no alianareo fa iny fony mbola velona taminy aminareo fa ankehitriny esory koa izao reo dia fahatezerana fiafinafinana lolo-po fitenenan-dratsy teny mamenatra avy amin'ny vavanareo aza ny fandainga ianareo fa efa narianareo nitoetra taloha mba amin'ny asany ary efa notafianareo nitoetra vaovao izay avaozina amin'ny fahalalana tsara araka ny izay nahary azy amen tafio nitoetra vaovao izay nitoetra n'olo-masina araka ny falaza hoe misy ny andro iterana ary misy ny andro fatesana isika dia nateraka indray fa nateraka ny fanahy koa dia maty araka ny mofo kosa isika fa velona araka ny fanahy ka ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe tafio nitoetra vaovao esory ny
momba ny tananareo ny teny momba ny tany izy ko vonoiny momba ny tenanareo izay ety-tany misy ny andro iterana ho iaby misy ny andro fatesana efa nateraky indray isika amin'ny andro izay nanekehitsika amin'ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia ilay fanahy masy mitoetra tao anatintsika ka ty hoy ny teny vonoiny momba ny tenanareo izay ety-tany